Finaritra Bragnandria manakory aby sika tonga soa eto amin'ny ty live flash live tsy aritrela tsika fa mitondra antso ho ataoko eto sady fanamariana toy ny zavatra anankiroa nitranga teo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety sy ny influenceur andresatsika eto zany. Tsika moa rehefa manao live dia misy zavatra précis foana fa tsika tsy manao confroque. Dia ny tadidinareo ngamba niverenako kely ilay échange musclé nisy teo amin'ny felana sy ireo mpanao gazety sasatsasany izay nahatonga ilay fifamalina mavesabesatra iny. Niverenako kely iny satria misy ifandraisany amin'ilay thème atsika zao. Faharoa manarakaraka an'izay koa dia ilay vaovao mafana de mafana izay nandehanan'ireo influenceur anankifito vola vague voalohany araka ny fanazavana fa mbola ho avy ny vague manaraka izay mbola ho an'ny Russie. Faux débat amiko ny filazana hoe iza no miatoka no hoe iza no mandoha vola ny fanjakana tsy fanjakana malagasy fa ny rosianina tsy fanjakana rosianina fa ny africaine ina moa anaran'ny fikambana teo africaine initiative izy raha tsy diso sy ny sisa zay agence any Russie ihany. Fa misy zavatra ampifandraisiko amin'ny asan'ny fanaovan-gazety sy ny influenceur. Misy zavatra zany zay manaitra tiako zaraina amitsika piray-tanindrazana. Ho ana manokana aloha tonga de atomboko amin'ny resaka influenceur satria avy ihany no iangako makany amin'ny journalisme. Ho ana manokana aloha dia mila miraisina amin'ny saina mangatsidola vaovao tsy hanao polémique fa marina nizaran'ilay izy fa nanaitra izy hoe ahoana zany vaovao zany de sur le coup aloha anao tsy maintsy taitra fa aveo nandinika. Personnellement zoan'ny olombelona nizaniza ny mandeha any amin'ny tany zay tiany aleha. Tsy manana droit misy tsika na za zao na de tsy mitovy hevitra am'zareo ary za tsy miomboko hevitra amin'ireny ankizy ireny mihitsy fa droit an zareo ny mandeha liberté de circulation any amin'ny tany rehetra zay tianao aleha tsy manana ino filazana zany ils n'ont pas de compte à nous rendre hoe hiera amitsika vahoaka ve ry mbale sy ry namany hoe andeha ho an'ny Russie ve zay non zay ny démocratie zay mila manaiky an'izay fitsipy-dalao zay. Manana koa liberté d'opinion ny olona zany hoe manana fahafahana ny olona isafidiny ny firaikevitra zay tiany ka raha ohatra hoe manana zay firena pro-russe zay izy ino moa ny azontsika atao zay ny safidiny zany hoe tena naka décision areo tiako hitsindrina rehefa aveo mitodika aminareo influenceur naka décision zareo hoe ato zahay ato ny couleur anay manomboko zao ka zany koa tsy azontsika edina varotra edikevitra plutôt fa choix politique malalaka ny fitsipy-dalao jeu démocratique zany ao anatin'ny règle de jeu démocratique zany liberté d'opinion zany. Fahatelo za koa dia tena amsaina lucide de hoe mandainga tsika rehetrarehetra zao raha hoe enao nahazo les propositions hoe alefa ny Russie ianao rien que pour aller en Russie ça ne se refuse pas. Zero zao denies sy Chine le nandeha tany Russie mitondra avo ny fanevantsika malagasy. Ho analo zany c'est pas l'endroit qui est problématique fa misy toy andrefa aveo misy fa indro be na indro kely ny mpandrafitra ho resahako. Donc mandainga tsika raha ohatra ka hoe raha teo aminao mitotona ny safidy hoe anao ve mba alefa makany Russie na alefa ny Chine na alefa ny alefa ny Iran sa amin'izao situation pirenena zao malalaka droit zany fa izao meo am'izay zany hiditra am'le hoe fa izao mitodika aminareo fito mianada efa lasa any Russie miteny eto en tant que zoky aza jerenareo amin'ny tare hoe tsy mitovy opinion politique ve ohatra tsy fantatro mety ny fahafantaranareo ny RGL hoe allo de tsorina hoe opposition ny régime là j'assume
je fais partie de l'opposition, mais opposition réfléchie fa tsy opposition botolo. Fa eto mijoro ao mahazoky anareo. Tadidio tsara ty ry Zandry Malala isany. Dans la vie, quand on fait un choix, il faut assumer jusqu'au bout. Tadidio zay, et surtout en politique. Rehefa miditra eo amin'ny tokotanin'ny olona ambony anareo, quand on entre dans la cour des grands, c'est plus un jeu. Hafa lenareo mivanitinitika manao sangisangy au Facebook, meme, mitsikitsiky, mafinaritra. Fa quand on entre dans la cour des grands, fatary fa hafa fitsipidalao ao. Tiako conscient zay aloha nareo a, zay zavatra miandry anareo any. Marina fa ny officiel nilazaina taminareo de hoe no ny fandresen'ny Rosiana ny Allemand reny atao hoe motif fotsiny reny fa tsy zany. Ahoana moa ny hoe de resaka ina moa ny idirantsika amin'ny hoe fandresena ny nazisme sisa, déjà ça nous concerne pas zareo tandrefa nanotany fa fomba anankiray mba hijustifiavana ny fanasana anareo. Ary raha de tsy ny fanjakana malagasy ary nandefa anareo na tsy ny Rosiana aza fa via une autre agence satria fomba fanao zany dia mazava ny le izy. Mazava l'izy fa nasaina ianareo, c'est pas pour vos beaux yeux. Aza manatena anareo satria nareo malaza, oui, fa misy fikendrena mazava io. Ka ny tiako tenenina de zao hoe tandremo mihinan-kena tsy fantatra. Alohan'ny hinananareo an'ilay sakafo eo alohan'ny vilianareo, vilia tsy sakafo any misy akory fa ilay zavatra ho atao aminareo dia mieritrereta tsara fa miaraka amin'ireo olona ireo dia tsy misy marche arrière possible. Une fois ianao s'engager miaraka am'ireo, tadidio ty teniko ty, tsy misy marche arrière possible intsony. Hovidinao lafo raha satria ianao ka miemotra après. Na zany mbola tena tsipiko ny aty. Tiako fantatrareo aiza nametrahanareo ny tongotrareo. Maninona no am'izao andro zao mondialement fa tsy hoe Madagascar rery, mila mijeritsika dans le monde mondial, dans l'opinion publique mondiale zafady. Am'izao andro zao tena eo midiriko fanaova gazety sahirana ny journaliste, les vrais journalistes satria matanjaka be ny éditorialiste am'izao andro zao sy ny olona ao anatin'ny monde ny influenceur. Même Emmanuel Macron, tadidinareo nampiakarany cote de popularité nampiasa influenceur tovolahy anankiroa le malaza be iny hatramin'ny zazakely aza, zazakely raketo hoe zaza 8 ans, 9 ans, 10 ans naharaka an'ilay entretien nataony Emmanuel Macron tamina influenceur anankiroa tany France. En une journée, 4 millions de vues, ça a même dépassé an'ilay public mahazatra. Fa lasa niditra amina public large. Ny tendance mondiale là des hommes, mais à la tsiny aminareo journaliste, ça fait mal, mais c'est la réalité. Dépasser nareo am'izao fotoana zao fa influenceur no mitondra ny revy am'izao. Ny éditorialiste no mitondra ny revy am'izao fotoana zao. C'est pas pour rien Éric Zemmour nandalo teo amin'ny OAS io, zay izy vao nanao politique. Donc zany tena mijaly ny mpanao gazety eran-tany am'izao fotoana zao ny amin'ny atao hoe notoriété fa le opinion publique zany mirona man satria mila olona manao propagande idéologique an'izay tendance mondiale na firaikevitra vaovao misy. Donc nareo zany any tsy hitsangatsangana hijery any Rosia zany natongavanareo any. Tsy andeha sotro vodka fotsiny nandehananareo any. Fa vous allez être formaté ary ampidirina ao anatina molina hoe ity ny message ho ampitainareo manomboka zao. Io loha tsy ho teneneny kosa hoe tsisy an'izany fa na nitsangatsangana zay tany de mijery musée, oui. Fa zay le izy. Tendance mondiale io fa tsy tendance Madagascar rery. Tsika masa nandeha tamile hoe reny zany le ankizy tamin'ny tolona de nomena valim-pitisy
peut-être fa amiko minime zany raison zany fa ny raison efa aty ny ary matoa izy mbola misy deuxième vague troisième vague mbola misy fikambanana tanora mbola ho alefa de any le izy zany hoe court-circuitena zany am'izao fotoana zao miasa fanaova gazety ny journalisme dia rehefa court-circuité ny journalisme dia am'izay fotoana zay tsy manana autorité tsony mpanao gazety amin'ny information fa aty amin'ny influenceur ny olona même stratégie nataony Donald Trump tonga de nipitehany Trump ny notoriété ny journalisme tany États-Unis dia izay ny atomboan'le atao hoe fake news le fake news tsy hoe laingy fa le news zany lasa voatsindry amina opinion ary miafaratra amina hoe deep fake mihitsy azy zany afara profond be izy tsy azo amaivany io dia nanomboka teo sisy miaino intsony na misy miaino ny journaliste fa inona ny phénomène mondial amitranga vérifier ny le masse populaire andresako vérifier ny olona any amin'ny influenceur sy ny tanareo le chaîne YouTube samy manana chaîne YouTube dolo am'izao zazo koa manana vérifier ny olona amina page malaza reny sy sisa ny information officielle zay vao valider ny vahoaka aneny kobala ny ty tantary ty ary zany no nafaran'ireo olona reo anareo satria ianareo zany no lasa leader d'opinion tsisy maharatsy an'izany fa tokony ho tsapanareo am'izay hoe tandremo raka izy fa responsable anareo amin'ny fitezana ny vahoaka manomboka zao ary raha misy crime ho anahy ny fanaovana désinformation noho ny hoe avy any amin'ny toerana no misy anareo tena catastrophique noho ny olona mamono zany zavatra zany ka tandremy tsara ny ametrahanareo ny tongotra za matroky anareo tsy maninona mety ho tezitra amiko ny olona hoe ary pastera zany to mamoaka sady mavoaka zany miditra tsika tsy mahazo kosehana ny tantara ianareo de anisan'ny participer tamin'ny tolona donc il faut reconnaître ny action sy ny zavatra nataonareo fa miendro no anarinao zany malagasy ary tsy olon'olom-pony nareo dikan'izay tiako ho tsapanareo ny enjeu hoe verina avy any nareo dia tsy ianareo lay mpiany any talotsony miverina avy any eny mbola mety afaka manao nareo fa efa hafa ndray ny mission nareo à partir an'io ka ny fampitandremana manaraka de zao hoe ny danger amin'izy ty mantsy ry tanora malalako de ty hoe une fois qu'on a goûté à la sauce on a du mal à faire marche arrière rehefa io fois nanandrana ny tsirony anareo de eo le fandrika mbola veriko ndray c'est pas un jeu rehefa miditra am'ty tokotany anankiray ty tokotany ty tsy kilalao ty manaraka miarantolona isika ataoko hoe isika ny vahoaka zany sy anareo ary hitapoky hitapirenena zany ny fandraisanareo anjara zany tsarovo ny ngidy ny nahazo anareo tamin'ny fotoan'androny voalohany aloha le resaka herisetra iny moa zany tsy resahana fa ny tena enjana de le hoe tsy fahafahana maneho hevitra eo ny tiako atongavana izany hoe ilay désinformation koa de anisan'ny fanakanana ny olona hoe satria fantatry reto olona reto fa miaino anareo ny masse populaire ary ity ny zavatra anankiray hoe raha vo zavatra sérieux na ataotsika hoe investigation matanjaka raha mandiniky nareo tsisy olona mijery tsony zany kirairay sisa mijery azy fa rehefa zavatra ohatran'ny kivalavala ny kisangisangy jeu animation de any zany canal de transmission ampitanafatra am'izao fotoana zao tsy afaka miala am'izany ho na hatramin'ny filoham-pirenena matanjaka reo ara manao an'izany daholo
Ka ny tiako tenenina dia zao, toeranareo eo anivon'ny vahoaka azadino. Le masse populaire tena atao ahoana fa zay ny zava-misy, tsy misivana zany, fa tonga dia sotroiny daholo zay rano omena azy, na rano potaka io, na rano misy poziny io, tonga dia ateliny daholo ny hanina zay omena azy satria izy maty amin'ny mosary. Ary ny problema, izy lasa tsy matoky intsony ny journaliste. Mialatsiny aminareo mpanao gazeta fa zany ny tendance, fa ifidy izy ny information en fonction ny tendanceny sy ny foronany. Eo zany no miditra en jeu nareo influenceur, satria ny influencer ny opinion publique. Dia zao ny afatro aminareo ry tanora, tandremo rehefa aveo eo amin'ny fomba fanehoanareo hevitra. Za tsy miteny hoe tsy maintsy mitovy hevitra tsika tsy hany, fa tandremo ny zavatra lazainareo rehefa aveo. Fa misy hirany Patrick Bruel zay efa nanaovako sahazany io, qui a le droit de faire ça, izy le hirany Patrick Bruel, de mentir aux enfants. Ohatran'ny zaza anie ny vahoaka malagasy, tsy manana capacité de discernement zany ane gasy. Hitanareo ve tao Facebook ozy anina hoe, hitanareo ve tao Facebook fa nisan'izao, hitanareo ve zany niveau de compréhension ny gasy. Donc tena mialatsiny ary zany fa tena raha ianareo no manararoatra ny innocence sy ny ignorance ny vahoaka, satria nareo misy olona hampiteny anareo amin'ny maha leader d'opinion anareo ka hanimba ny vahoaka amin'izany, et vous êtes des criminels, vous serez des criminels pour moi. Tena mialatsina tsy hoe manao teny mafy, vous serez des criminels. Raha sanatry ka ararotinareo le mahabado, le bado eto tsy sens négatif fa le hoe bado votsasaina naïf, innocent, un petit enfant qui est innocent, tsy fantany akory hoe tiany tsy azo sotroina fa poison e tonga dia sotroiny, zay ny amiko ny atao hoe bado. Za tsy sens négatif zany bado zany amiko, naïveté. Ka eo zany nareo mihiditra tsehatra. Dia ho iaho hoe j'assume ny teneniko tsara ny vola raka izy fa petafo adala topo. Araroto mitsangatsangana any Russie, jereo dolo zay tany tsitra tsy isan'andro no hoan'ny Russie, tana maka sary dana manao selfie mitondrava souvenir, fa aza midy ny fanahinareo. Zay ihany ny ambafatra. Lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe nareo occasion io ny valala tsy dromandro mbavahady tsisy olona andefanareo any andafy gratos zany koa aloha tisindray ny fiainana, fa fotsiny dia ozy ny soratra masina hoe endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Todika manokana aminareo journaliste, ho anareo journaliste, malay aloha milaza aminareo fa ianareo koa dia tratran'izany zavatra zany. Anome ohatra fotsiny ho anareo zay fa lasa olo-panjakana, nikuizana ane zany olo tiana réal zany tamin'ny fotoanano. J'avais cette estimation, cette estime envers cette personne. Enjany zany vehivavy zany. Borioka mibaradaka daholo zay tratran'olo tiana réal tadidinareo tamin'ny invité du Zuma. Mafy izy. Fa izy zao. Za tsy miteny hoe tsy mety ny mitondra firenena. Mafy ane zany lalatina zany tao amin'ny freedom. Izy zao. Journaliste io mafy ane zany Roly Mercia zany. Tena anarana anisan'ny napatahotra ny olona tao Madagasikara zany tamin'izy mbola journaliste. Hoe tamin'izy mbola tsy niko tsara. Fa izy zao. Enzana ane zany Gasikara zany tamin'ny fotoanandro. Samy mitomany vahiny Gasikara daholo mitady vola mihitsy manao plus hoe za mba te hiakatra plateau mba ho antaniny Gasikara. Tsy ny aminao monsieur le ministre, aiza ianao zao? Je vous ne reconnais plus en tant que tel les clairvoyances. Fa tena hoe un journaliste qui compare quelqu'un à Nelson Mandela, mais attendez.
Je veux bien, oui, c'est votre gagne-pain. Mais azadiny kosa fa lasa ianareo ny mpitaiza vahoaka mpitaiza vahoaka mba sy minimum na décence ekeko fa mikarama anareo ekeko fa io ny fivelomanareo ary nareo tsy mahazo mifanohatra amin'ny olona amin'ny mpitondra fa mba sy minimum na décence kosa satria vous êtes des éducateurs. Za tsy mandà mihitsy hoe samy manana tendance samy manana soanareo miaraka amin'ny PRRM na soanareo miaraka amin'ny cité soanareo miaraka amin'ny tsy haiko izy daholo zay mpanao politika fa mba sivy seuil hoe eto ny farany amina ridicule tokony tsy ho atao kosa satria akoatra ny maha mpanao politika anareo dia mpanabe anareo dia mpanabe angambany tsy afaka hiteny hoe capitale en France dia Antananarivo. Exagéreko izy satria ve za ministre dia sako no miteny hoe capitale en France dia Antananarivo. Nefa fantatro tsara fa capitale en France dia Paris. Koariko ohatr'izay le zava-misy. Lasa misy abrutisation tellement ny herin'ny poketra mafy be. Zaho tena manaja mihitsy ny safidina rehefa ny olona mandeha amin'ny conviction hoe za ranga dia zao ny couleur politique ko satria reto ny antony. Je respecte. Fa le minimum kosa amina intégrité mampalahelo. Donc zany fanaova gazety ao Madagasikara mialatsiny fa vitrine antichambre fo amina pouvoir. Ary zany mahatonga anareo tsy manana notoriété tsony. Dingan'ny olona nareo dia aleon'ny olona makany amin'ny influenceur. Mais oui, io ane misy raison daholo zavatra mifavoriser mifaciliter an'le izy dia ny zavatra atahorako eto zany ary ty no tiako natonga anahy anao an'ity live ty tsy le fandehanany ankizy any a Russie mihitsy tsy problème ako iny allo dia lazaiko anareo fa miahy zany ny zavatra tena atahorako dia ty ny journalisme au Madagascar de sous pression ny atao hoe influenceur atoato ho apetraky ny olona eo amboniny balance hoe iza no henoan'ny olona influenceur samy journaliste dia nefa ny tokony anareo journaliste no henonay aloha satria nareo mirelater fait fa tsy micommente fait fa ny influenceur sy ny éditorialiste no manao interprétation na fait. Nareo nefa ny lasa attaché de presse ozy izy felana zay amina olona pitarika dia lasa recycler nareo zany ny information pour favoriser une personne. Ka inona moa zany nanomezanareo tsiny an'le influenceur? Samy kandra ihany io koatra nareo ihany mahazo felaka. Samba mitadiny hoaniny io ko mafy be ny fiainana am'izao fotoana zao. Tsy kandra tsisy ao Madagasikara. Za zany tena mipetraka amin'le toeran'le olona hoe asivo logika tsara kosa la izy. Donc raha tianareo ny ametrahana hoe nareo ny zao tena en danger ny asana journaliste au Madagascar. Journalisme. Tsy en danger dans le sens hoe misy amono, au contraire, voakarakara be nareo zao. Atao ohatra zao, igneritra daholo. Safosafona de omena bonbon de alefa makany andafy de hoentina mitsangatsangana mijery paysage. De adininareo ny antopisinareo. Adininareo le sacerdoce. C'est un sacerdoce, le journalisme. Voanganareo nanao fetinareo teo. Ka ahoana re ny zavatra mampieritreritra dia ao anatin'izay ny taotro iaho dia ho diluer ny information. Satria ny journaliste sasany manaja ny patron de presse ny attaché de presse na mpanao politique en parallèle ny asany mampanao gazety. Donc zany dia efa tendancieux ny information. Miampy ny pression ny influenceur zay ho avy. Ary ho avy io. Préparez-vous, c'est inévitable. De inona tiako atokavana? Guerre de communication. Efa miteny an'ity efa ela raha manatombotso Jean-Luc, mbola tsy misy ny crise. Ce sera la guerre
de communication. Et les Russes ont compris ça. Io ny force ny Rosianina, io guerre de communication io. Donc c'est pas par hasard raha zareo naka anareo. Satria amin'ny alalan'io no ahafahany zareo manao infiltration any amin'ny société malgache de hoe modelevana sy formatena lay mentalité les sociétés malgaches. De inona ny zavatra hitranga tsy fantatra tsony izy any manany marina sy ny diso. Io le stratégie tamin'ny alatsiny tsy hoe manao toriteny avy ny teneniko tamin'ny sahazany io tamin'ny maraina. Tsisy repère intsony. Stratégie io. Rehefa potika ny repère, rehefa potika ny cadrage, dia tsy mandeha amin'ny immoralité intsony le fiarahamonina fa mandeha amin'ny amoralité, zany hoe tsy misy repère. De rehefa tsisy repère dia mandeha amin'ny atao hoe inversion des valeurs. De dikan'izany ina ny inversion de valeur, aiza misy ny boby, aiza misy ny ketrika, fa de vérité any am-paladie. Ny vahoaka nefa te s'informer dia izy no mandeha any aminareo. Donc na ianareo influenceur, na ianareo mpanao gazety, vous êtes responsable ny toyan'ity tantara ty, na ianareo iabrutir ny vahoaka, na ianareo hanandratra azy amin'ny fahalalana. Eto dia todika indray amin'ny vahoaka malagasy indray, surtout particulièrement te todika amintsika olombe. Nya zany zavatra tena mampalahelo amin'ity tantara ity dia zao. Mangina ianareo le milazanareo olokely. Sarotra be am'izao pasteur fa allo mangina. Allo mangina fa manahirana eto tanàna. De aprimo any am-paosy any ny fahaizanareo ary. Aprimo ataovy décoration amin'ny salonnareo hoe sortant ny Harvard tany États-Unis, dia izay zany fifalianareo rehefa mamanga ny olona, anao manana PhD. Wow, mahay. Fa tsy tanay ny lokony eo amin'ny fiarahamonina. Anao misy olona tsy napoziko nanao journaliste izy fa tsy samy teny. Satria fantatrareo ny dikany. Todika aminareo hoe raha zao zavatra zao no mandeha, ny journaliste zany efa lasa pikaramanady daholo, ny influenceur koa hanao ny ataony, de ianareo olombe manapahalalana ary mahafantatra ny zavatra hangina, vous serez encore doublement coupable. Mialatsiny a. Vous serez doublement coupable. Votre silence est une complicité de l'abrutisation de l'opinion publique. Zasy miteny andana hidina an-dalambe dia andana grevy, andana non, tsy antsony tsika zao ary tsy mandeha am'izany mihitsy a. Fa le mangina ianareo manoloana ny abrutisation an'le vahoaka. Io ny azy zany mahatonga anahy hanao antianso ity. Raha rotiko le fait divers nitranga teo, fa tsy de iny loatra no important ho anahy, na de misy afatra nataoko ho an'ny influenceur ary, fa hoe ianareo leader d'opinion manana ny fahalalana, fahendrena. Ao amintsika zao lasa hoe ny olon-kendry no de mangina. Zany zao ny dogme Madagasikara. Zay zany sagnagna eto, miteny sanandro eto. Sa ve zay ny tianareo? Sao de tokony angina kosa RGL efa makalio. De pensée unique am'izay misy eto Madagasikara. Ty le revy zay manaraka an'io zay tsy anaraka an'io mipetraha. Ny olon-kendry no mangina. Oui, misy le hoe mangina volamena. Fa ny azy zany le mangina sasaka eto eo amin'le resaka conscientisation amin'ny domaine anareo. Za tsy mangataka anareo hoe andana toero ihany, andana hopay. Non, tsika tsy am'izany. Fa eo amin'le misy anareo, misy hitanareo fa misy injustice manoloana ny momba ny hoe ty fananatany, ity ny tsaiko, resaka jiro, ity ny resaka tena agriculture, hitanareo fa misy fanararotana, de nareo mangina. Satria zany natao hoe fahendrena. De ny journaliste sasany koa tratra ny felaka any ambadika any de miova ny information, ny influenceur koa moa manampitrotraka ny sasany zasany de izy rehetra. De hoaiza zany tsika ty.
pire noho ny dictature zany a dictature intellectuelle dictature pensée unique zany ny atao hoe dictature sao de tsy fantatrareo tsy le mitondra basy kalashnikov ery amin'ny arabe le hoe tsy zao fa de zao fa dictature de manomboka amin'ny atao hoe pensée unique et c'est ce qui est en train de se passer là de enao zany rehefa miteny de lazaina aona stratégie zareo mpanakorotana satria zareo ta imposer pensée unique non mandro matoritory amaninaretina ihany za misy fotoana nanay miala tsiny navokako anatin'ny foko misy zavatra marary ny ambava foko am'izao aty aminay nareo manoratra aona ihany izy ty pastera de manito mangingina de za matsaleo la hoe ary anareo qu'est-ce que vous faites vita nareo no manosika lery a première ligne satria nareo matahotra ny laza aminay sao de daroany zalahy matahotra ny tsy ody any Madagasikara sao de tsy afaka manao vacances zay le zao anisany victime tsy afaka manao vacances tsony a Madagasikara mandrapahy mais on prend les choses au sérieux fa nareo te hoe alefa ao fandamosina ohaty zay pastera tous des lâches ka mangina ihany toy zany fahangina nareo de aza menimenina aza ty aminay aty no mitabataba hoe fa ahoana ty aona ihany no avy nisy ty ahoana de ozy Kennedy hoe aza manontany hoe ina no azon'ny firenenao atao anao fa ina no azonao atao an'ny firenenao zay no tonga anay miteny eto fa de ntsika le vita ihany fa nitaranaka e tsy mora aminay ane zao zavatra ataonay zao e vava opa menace zay tsy nahazo atraiko aloha zay tsy mbola nahazo taratasy officiel hoe tsy mahazo any fa mazava be vao migadonao ivato ny tongotra tonga de fantatrareo ny andranay any tsy afa ça c'est clair na de iteny ao reo hoe tsisy azany eo tsisy azany eo ka zay ngambany any no tsy arotro kely na tsy arotro be amin'ity toedra raha ty fa de miverina aminareo tanora aho za hoe mahazo to tsangatsangana arareo ty za raha misy miatoka vakansy fa aza midy ny fanahy zay ihany ny aza midy ny fanahy fataro hoe zanabahoaka nareo raha mba niangaran'ny fiainana tsy ataoko hoe vitana ianareo mba manana ny maizy azy anareo ary be mpanaraka aza faly fotsiny miampindray ny followers atsika plus nareo manana followers plus vous avez des responsabilités tadidio zay tsy privilège io fa responsabilité zay tadidio zay tsy ny popularité anareo tsony no gérevanareo eto fa ny survie an'ny malagasy mba azonareo an-tsaina hoe ianareo ne afaka micontribuer ny aminay mba atsondrotra kely le niveau ny fahalalana gasy ianareo doué vous êtes doué zany hoe mahita ny ataonareo fa vous êtes surdoué amin'ny domaine anareo tsirairay mba ampiasao amin'ny tokony ho izy reny rakiza zay ny mba fangatara sotra nareo naharitra ny aino de mirary soatsika rehetra samy tain'Andriamanitra. Varsågod.